5 taona lasa zay 5 taona lasa zay misy tanora angamba am'izao taona 2024 zao a mbola zaza tam'izany ary tsy mahafantatra mihitsy hoe ahoana tsara moa ny tena fandeha raha ohatra zaza teraka tam'izany zany zao de 5 taona izy raha ohatra ka lolo kelin'izay izy niteraka de mety hoe 20 taona tsy tena ohatrany tsy ahafantaran'ny olona ny hoe inona moa zany tany 577 colonel Ratsimandrava sy etsetra zay mahatsara ny tantara moa zany ho an'ny taranaka teoria na afantatra marina hoe inona ny tena zavatra niseho fa raha miteny moa zany nareo manontany hoe inona ny zavatra niseho tao amin'ny episcopat ny Ekara ao Tamena Antananarivo tamin'io 17 mars io dia maro zavatra niseho tao ny FFKM moa zany tamin'ireny dia tena tao anatin'ilay asa fanelanelana izy moa ny elanelanana tamin'izany ny elanelanana tamin'izany dia ny maire n'Antananarivo tamin'izany fotoana izany izay filohan'ny pirenena moa amin'izao fotoana izao sy ny filoham-perinasa tamin'izany dia Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ireo zany no ohatrany hoe nisy tsy fitovik-hevitra atao hoe miady ny hevitra tsy tokony ny olona moa no miady fa le hevitra ny tsy mitovy kanefa moa ny afara tamin'ny herisetra le izy dia ireo zany ny elanelana nanaovana fanelanelana ny FFKM manotarika tamin'izany ary eto moa zany somary manao kely anaty foniteny hoe rehefa ny fiangonana no mitarika fanelanelanana fiangonana kristianina ndresahako dia aoka ny fiangonana kristianina hanao an'le izy hatramin'ny farany fa tsy ampiarahana amin'ny zavatra hafa ampiarahana amin'ny antoko politika na ampiarahana amin'ny fanjakana na ohatran'izany fa rehefa hoe fanelanelana nataon'ny fiangonana kristianina dia ny fiangonana kristianina ihany no mitarika an'le izy fa tsy hoe arahana mitarika amin'ny ohatran'izao sy ny ohatran'ry fa lasa tsy mety le izy satria io ange io asan'ny fiangonana io ange saripady sady masina dia tsy mety zany raha hoe olona tsy mahafantatra olona tsy mahalala marina fa iaraha-manana ny firenena fa zay le izy zany rehefa fiangonana manao azy dia alao ny fiangonana manao azy hatramin'ny farany ary hitarika fa rehefa ny hafa manao dia aoka tsy hiditra koa ny fiangonana zay zany ka akatoko eo aloha ny foniteny momba an'iny dia raha ny tena programa zany tamin'iny 17 mars iny 2024 ny tena programana FFKM zany tamin'iny dia hoe mitohy ny asa fanelanelanana izay efa natomboka teny amin'ny Lehintsy teny Ambohimanambola zay ny programa tamin'iny tolakandron'ny 17 mars 2024 iny kinanjo moa niova le izy satria ny mpikambana atao anatin'ny FFKM ny filoham-piangonana dia nandray antso na fiantsoana moa zany hoe tsy misy indray le ny amin'ny Lehintsy fa mifindra ao amin'ny ao Tamena ao amin'ny episcopat ao amin'ny Ekara zany dia rehefa hoe mifindra le izy ka tonga hava daholo isika filoham-piangonana rehetra dia rehefa hoe mifindra moa zany dia zay moa zany ny teny mpitarika ny FFKM tamin'izany fotoana izany dia tonga tao Tamena zany zay filoham-piangonana tsy programa mihitsy zany le hoe akao Tamena tsy programan'ny FFKM mihitsy tamin'iny 17 mars iny tsy nieritreritra ny ao mihitsy fa noho izay le antso nataon'ny tompona andraikitra mpitarika teo amin'ny FFKM zay noho ny fifandraisany tamin'ireo ambassadeur sy ireo masovoam-pirenena tamin'izany fotoana izany sy ny mpanao politika dia tongava ao Tamena nareo dia tonga tao Tamena daholo dia samy niandry hoe inona ny zavatra hitranga tsisy nahafantatra tenako manokana aloha tena tsy nahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra hitranga tsisy ninona fantatra fa dia hoe tonga ao fa misy zavatra ho atao zany dia rehefa tonga tao dia niandry dia tonga moa zany ny ora zay efa nomena tany aorinany tamin'ny telo tany hoany dia mety tonga ireo olona samihafa mety hoe reny zany le nasaina tonga ny masovoam-pirenena Amerikana tonga ny mpanelanelana ny rahan'ny firaisambe Afrikana sy ny takan'izany tamin'izany fotoana izany tonga tao dia rehefa tonga tao efa miakaiky zany le fotoana zany satria zareo no tena mahafantatra le programa zahay tsy nahafantatra hoe inona le zavatra hitranga
de tonga moa zany ny mpitarika nyhetsika fanoerana tamin'izany fotoana zany de ny filoham-pirenena ankehitriny moa zany amin'izao fotoana zao mpitarika tamin'izany de rehefa tonga izy de tabataba be erany tokotany miaraka amin'ny miaramila mitondra basy ao amin'ny fiangonana raha ny marina mantsy raha amin'ny sehatry ny fiangonana zany domaine ny fiangonana tsy azo atao zany mitondra fitaovam-piadiana zany kanefa moa asa na nisy na mialala anazy na tsy azo mifehezina zareo na hoana tsy fantatra fa de basy ny tonga tao moa zany miaraka amin'ny miaramila sy ny manam-boninahitra zay mitarika azy de rehefa tonga reny niaraka tamin'ny mairana Antananarivo tamin'izany fotoana zany zay filoham-pirenena ankehitriny dia tsy nisy resaka be natao fa somary atezerana no famaliny zareo tao isamisy zany somary ny famaly hoe ny fahefana teo zany vao fantatra hoe nisy famindram-pahefana zany tany hoany de tsy neken'ireo le sasany zany le izy hoe ny fahefana tsy makany miaramila zany fa ary zay miaramila tsy anaiky ny fandraisana fahefana fa tokony ny ohatrany hoe ny civil ihany zany mandray le fahefana ohatrohatr'izay zany le izy kanefa raha ny fahafantarako azy rehefa tatoriana na haino an'le izy de hoe ay moa zany ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana zany namindra le fahefana tamin'ny ambony indrindra amin'ny fizokiana sy ny grady voninahitra teo amin'ny miaramila ary tsy tena izy ary no ambony indrindra raha ny fahafantarana azy fa nisy hafa fa io moa zany nanaiky de iny zany tsy neken'ireo miaramila manam-boninahitra sy ny sasany tamin'izany fotoana zany hoe tsy mandray an'izany ny miaramila de zany no anisany nahatonga an'ilay fisamborandry zareo koa le contre amiral tamin'izany fotoana zany zay namindrana an'le raharaha eo amin'ny fitarihana ny firenena de teo koa zany ny savorivory be tsy nyfakahitana zany tao amin'io episcopat tamimeny io tanatin'izany rehetra zany tsy nisy hoe teny inona moa zany lazaina tao fa de zay savorivory zay tsy nisy ninona vanina zany tao zay raha zay no lazaina asa zay saika ho ataon'ny filazana saika ho atao na inona fa tsisy ninona vanina tao fa de nefara tamin'ireny hitatsika any anaty tambazotra tserasera reny moa zany le izy hoe ny fisamborana ny ohatran'izao ny tenako tao anatin'izany ny fikasihan-tanana sy ny etsetra de zay ny tena toe-javatra ny tranga tao fa ny tena tiako anankiray olazaina koa mantsy de le hoe teo ange zany ny tena nanomboka tamin'iny taona 2020 iny no nanomboka ny rorona ny iba zany nidina ny firenena amin'ny lafiny rehetra mihitsy raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny hoe ny fanajana sy ny fanomezana toerana ny ray aman-dreny ny zokiolona sy ny takan'izany teo zany nanomboka io satria tamin'izany ingeny misy an'le hoe manamboninahitra atao hoe ambany zany ohatra hoe sergent de mibaiko général ohatra zany aizany izy tsisy an'izany atao ambonin'ny tany hoe général sergent mibaiko général fa zany ny zavatra nisy de tsy mahagaga koa zany raha ohatra ka ny tompona andraikitra sasany eo amin'ny firenena ambony amin'izao fotoana zao tsy miraharaha koa ray aman-dreny mety mody miraharaha ihany izy amin'ny fotoana sasany arakarak'izay tombontsoa tadiaviny io koa mantsy misy tombontsoa rehefa azon'ny tombontsoa le izy de mody manajanaja anao izy rehefa tsisy ilany anao de tsisy ilany anao tokoa zany zay zany le fandehan'le fanajana io ka io misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina io tsy fanajana io tsy fanajana fotsiny zany zao ny resahako fa maro ny zavatra azo resahana de zao zany zao tsika raha mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena zay tsy azo hanomezana tsy ny avy hatrany any ivelany fa isika eto aloha manana ny atsika eto koa ny any ivelany mbola resaka hafa andreo hoe international sy ny takan'izany ka rehefa nitranga mantsy le savorovoro mahoana moa zany misy feon'ny basy etsetra misy vava be ataon'ireo samy mitadidy vava zay nataony de matahotra ny olona de mitady fomba hoe aiza no andeha aiza ny ohatr'izao
de raha za moa zany zao zay le lazaiko teo hoe niparitaka zay tsy afaka niaraka fa samy de za zao nisy efitrano zay tao birao de hoe alao mba ho ato aloha de niditra tao amin'le efitrano de kanjo koa efa navaivay be le miakatra avy any amin'ny tohatrano le olona mitady ny zay olona nitadiaviny tsy fantatra koa hoe iza ny tena nitadiaviny hoe tena za ve nitadiaviny sa iza nitadiaviny fa zareo koa aza indraindray samy izy ohatrany tsy tena mitovy hevitra le miaramila iresahako io zany misy tsy tena mitovy hevitra ary misy azoko lazaina hoe olon'Andriamanitra amin'ireo officier reo le officier supérieur zany tamin'izany fotoana zany na zay zany le izy de mba manana atao hoe miahotra kely ihany amin'ny zavatra zay mety tranga kanjo moa ny hafa tsy azony fehezina de reny le izy de zareo niakatra de nitady de hoe hitany de hoe ty izy ty hoeto mandeha any ty de rehefa nandeha zany le izy de nidina le tohatra de efa teo amin'le tohatra nge vao azo le sary fa ny tao anatiny zany le tao anatiny tsisy ninona tao fa de hoe itsy hoeto ry nanovy ry de noritina fotsiny de nidina ny tohatra zay le fandehany tao ka zay ny fandehany satria raha ny marina zany zay le oza lazaiko teo hoe niditra tanaty efitrano anankiray misy birao de hoe alao ato aloha de aiza moa no ianao hoe hiafina amin'inona moa fa de efa zay le izy de ekena fotsiny ka tsisy hoe tena fihetseham-po manahoana moa zany fa zay zany no fiheverany azy de izy mahita azy fa ny zava-misy koa nefa no milazany hoe inona ny zavatra tena marina iza ny mpamadika firenena iza ny tsy tia tanindrazana iza no etsetra azo toizana ngely izy zay le lazaiko teo hoe samia mitadidy ny vava zay nataony satria misy amin'ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny firenena amin'izao fotoana zao zay apetraky ny olona ao ambony moa nanao vava mihitsy tamin'ireny tena nanao vava ary mino aho fa tadidiny ny vava zay nataony ary mitsingeriny eo ambony lohany ny zavatra nataony zany zay mantsy reny de io moa sarotra be zany asan'Andriamanitra zany fa io samy mandray ny valinasany na iza na izy na ianao mijery io sy ihany samy mandray ny valinasany zay zany le izy io tsisy afaka io de samy mitadidy zay nataony tena niona tamin'izy rahalahy mianaka mihitsy zay misy ny fionana manokana misy ny fionana niarahana le ilaza eto hoe impiry moa tsy ao an-tsaiko avy hatrany le hoe impiry le izy fa nisy ny fionana de teny be ny fionana moa zany teny amin'leo intsy leo intsy tery Ambohimanambola no nanaovana an'le izy de nanahirana kely amin'le fanatanteran'le fionana zany de misy fangalam-pihery ihany eo amin'izy mianaka indraindray ndray tonga ndray tsy tonga ndray tsy tonga ndray de manahirana be le anotran'izany ary de ohatran'ny fampiandriandry sy ohatran'izany zany anisan'ny nanahirana daholo io koa moa le maha olombelona mbola eo daholo zany le anina de zany nge anisan'ny nanahirana koa tamin'ireny raha mahatsiaro aho zao ny nataony ny FFKM teo amin'ny CCI teny Vato de nisy teny ny atao hoe fampionana andreo filoham-pirenena sy nitondra ny firenena teo aloha tamin'izany fotoana zany zay efa saika tsy tanteraka raha tsy hoe tonga hoe raha tsy feno tsara tonga daholo le hatramin'ny président Ravalomanana tsy mety de rehefa atao le fionana tsy mipotry ny anankiray fa ohatra midongo be fotsiny de za aloha tsy gaga raha ohatra ka niantso ny mpitondra talohan'ny fifidianana teo moa zany de mbola ny filoha amin'izao fotoana izao no nitondra de nisy fotoana niantsona ny antsona azy ny mpanohana azy sy ny ohatran'izany natsony ny FFKM fa izy anga mipotry tsy mipotry ka io zavatra io de efa fahanao ny efatram'izay io hoe misy fiangonana miantso azy FFKM miantso fa izy tsy miraharaha tsy raharaha zany ka tsy gaga sika aloha raha hoe tamin'ireny mantsy le hoe taloha zao zavatra zao le hoe misy fampionana misy anina de nahatonga ny teny nisy an'le resaka hoe eny ary fa miara-mitarika fanelanelanana ny FFKM sy ny filohan'ny antemeram-pirenena zay isorana ny zareo moa zany fa rehefa miantso reny nga mipotra le olona tsony tsy mipotra satria efa tsy manaja hatramin'izay izy efa tsy manaja hatramin'izay izy fa mety zavatra hafa no ao-tsainy angamba de zay le izy ka
ahoana mariny